Allô? Allô? Sai maluco que vai entrar na mesa? Alazawaze, inomatanazini. Etenatis tuve we life javano. Saifalandat mila page vau antani wanaze. Inombana manyane. Safti mata vede muran sulun. Zavula nun paik fa futin banenun. Vazomati, tatara kelti. Vakatiza iru, izunti anade. Zati anasku. Tamp kionef, lasis nande. Nachukwe veren is mutsi nande. Satin wav nai uts te makazanot. Dalion tane kafan na mer na namot. Mararian fufale watia na nyanyu. Adita na wizan tanyu. Eva juva veizan antanyu. De la zawis fidavana chata otanyu. Eva juva veizan antanyu. Vafidavana chata otanyu. Ba eva juva veizan antanyu. De la zawis fidavana chata otanyu. Eva juva veizan antanyu. Antanyu, antanyu. Batini no nase, islasa nanda wajini. Faiza irujange tupusa fitis ula fakaibe kwa nirsu mandite makozi wanaze. Viaza tawaniwe. Fenatika ruti dira fiana kavin ftavanat misereza kavnu nas fiavin. Vazomati sa ele nuna faran tamir nyabuani lazizo isarak sadun tuman sati untmanak fiana kam sareu belef tavanezan tapalulio sati vets data nir tatu fangamu ftits wesa fit nurndo pararian fu azafat mbakoziu la itana wizan tanu weva juva veizan antanu de la zawis fitavana chata otanu eva juva veizan antanu vafitavana chata otanu ba eva juva veizan antanu de la zawis fitavana chata otanu eva juva veizan antanu eva juva veizan antanu de la zawis fitavana chata otanu eva juva veizan antanu. Vafitavana chata otanu ba eva juva veizan antanu de la zawis fitavana chata otanu eva juva veizan antanu. Javana chata otanu Maita na wizi antaniwe. Javana chata otanu Asagazita sanse costuna. Que si poneva ida con dentro, que patena funa. Te usa matanzando mani. Chandani kufutona tundesti na vulivutiana na kredi na wela na wangia na timenti fakaita wari fatei fakati le Facebook to utim fan na le tude tungava na le tran mata watayan so usifan fare patsti kualu dem zan na fali kupuna lutu mafiande so ula santu fune no dayan ruande fali kupuna lutu mafiande so la santo fune non dayanduane refandundu na yela pete chufanya ve 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 ruma kapana tele no mamanje kulumsa sala mekutata na tunda demias anatatera kazemba kinas oyo atututu akatututu sinetufu la azuna toten sotambu de satsungana la chatu satunganga takaluso de mama azuyande sikonsa nambu la usara una polatilane satunganga takaluso de mama azuyande sikonsa nambu la usara una
latsilani Yefa matunduna yela bekamba vayare 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 Kanefa tsy nisy na mpanarangarana zambo tsy niala teo ambaravarana saika ikika amby sy ny anarana oya hoe de ody amin'ny farany ny any lasa fa ohatra ny nampome io injay fananeno le lakilety mivoky sady olona hoe tao ao izy mba hoe mandendetra efa netiko nakany mbatolamitany ividanak'ovy mafana rovilany netiko nakany mbatolamitany ividanak'ovy mafana rovilany lefa nandondona yela bete ufanya ye 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 kuna kane watu lampani endikutana karoti mafani regulani Ivanetu kuna kane watu lampani endikutana karoti mafani lani lefa nandunduna yela bete ufanya ye 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 ufanya we ufanya wa ufanya wa ufanya we ufanya wa ufanya wa ufanya we ufanya wa Manomboka eto anoity apetrako le voady asisiko ato an-tsaina fefa manambady anatina vehivavy lezako kare avadiko boan'ny karazano pare lekonara lasa chanty enao mety nefa zadizady kanidalo arama ay miovafo ko maninona raza lasa mesefafako toetrako fa tsara loatra enao ifonako kalorana narakoatra anao tsy tambarako amlery rehefa manamboatra anao fa sakafo anareny fa tsisy otanao toetrako fa tsara loatra enao ifonako kalorana narakoatra anao tsy tambarako amlery rehefa manamboatra anao fa sakafo anareny fa tsisy otanao efa haiko mitsesama le sentinao le mampiakatra sentiment tsy varavatra tsony ava sentiment ohatra mandoto tsara fanamia efa haiko mitsesama le sentinao le mampiakatra sentiment tsy varavatra tsony ava sentiment ohatra mandoto tsara fanamia rehefa reratreratriny anao ataoko masazy diarony fony de sava o message raha sera Facebook meko anao mode passe ataovy setinao de retireo sepetasy raha mbola tsy ampy anao teneny setinao avadiko fasambarana zay rehetra nefinao setitra rehetra vita zaraisinao taloha fitiavako natoa fambe Zay ndrendry kasi tsy haiko Laisse tomber, chenao kosa. Saiko aloha zay mombanao fa le fomba ty mitomboka misety foana isa-minitra raha tokatrina naikanao ade mialatsiny fa le fomba efanakafandray no mitsy ririnitra ka mialatsiny azafady fa le foko de fa tsy afaka amity raha totsy mino anao de anontany io azy fa nene mitsama e fotory toenao anestiko fa le vanina tsy sanalo le sendra mba tena love ekeko enao e manjabe fa le foko tsy afaka mitia fitsony fa zay zone lamode ty tsy resaka voankazo amy clam fa resaka volamena amy gram fa raha zay enao mialatsy za de za fa tsy afaka nidianao le za maloko efa lasaniane 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 Foku efa lasaniane 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 Matuni walun
de hainao aza manao tesitra fa io angely mampamono tena soy alony rano mangatsika de mahaiza miomna fa zany zao ny tena fahendrena vidin'io anangely ny salasala fenao ny azista hoenao iaraka ne fenao ngedy tena nalala fa ny tokony nangoraka ka menamena tsara ikopakelatra raha mety mehoana indray le peratra Bazazavavy Katadary indray mipika ty tsy lambana tohatra amizay trina pirafy nefa zatsy mbazalo Foko efa lasa niane Lasa niane Lasa niane Foko efa lasa niane Lasa niane Lasa niane Dia tena sura venao hoe tena tianao izy. Raha zahay ianao mieritreritra tsara fa votsy Oh no 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 Foko efa lasa niane Fenao lozonda namandeha Alomeravantsika rehetra amin'izao arivarivo izao ary ravoravo ny fo eo amintsika sy tafatafa sy dinidinika amintsika rehetra eto. Raha ny tena marina dia tokony tsy misy ny larobia fa maro ihany nareo manontany sy mametraka hoe ahoana an'izao, ahoana momba an'izao, misy ihany koa ny zavatra tsy maintsy hazavaina kely mba ahafahana mampitany zavatra mitranga sy ny zavatra rehetra. Efa teny hoe ataoko édition spéciale le Colisée amin'ny alakamisy hariva mba ahafahantsika rehetra mifandrinika sy milaza aminareo ny fihetsika sy ny tokony ataontsika eo anatrehan'ity fanararaotana sy fibatardizena ny rova ny amin'ny fanjakana andriana malagasy io, an'ny malagasy, ny rova malagasy io koa, ka mieritreritra mihitsy hoe ho atao édition spéciale rapitra. Izany nefa ny tsara ihany milaza ny zavatra mitranga eran'izao tontolo izao, amin'izao ora izao satria rehefa tena natao zany ny fandinihana ny vaovao rehetra sy ny engy androany, nanomboka tamin'ny alina moa zany mandrapatonga antsika ny teny izao. Hitanareo angamba izaho io somary reraderaka ihany fa sady manaraka no miasa no manao ny izay tokony atao dia reraka ihany satria efa tamin'ny firy maraina mbola tsisy résultat probant hoe ahoana juska hatramintsika miteny izao. Mbola io zao ny TF1 vao miteny hoe mbola suspense. Za tsy teny hoe somary tara le vaovao amin'ny TF1 fa naizany zany raha mihazakazaka be ny fivoahan'ny résultat dia lasa mihisatra be izy amin'izao satria ny voalohany indrindra aloha dia le vote à distance zany zao vao manomboka manisy azy ry zareo zany amin'ny ankabehazany amin'ny faritra amin'ireo swing states zany ary manomboka miakatra le ino dizy teo le nail biter ozy izy le expression atsondrareo na le hoe ireto le reto antsoina hoe azo lazaina hoe surprise zany na hoe mety ho fatale ho an'le nitarika tena nitarika aloha tsy afenina i Biden fa virtuellement rehefa natao ny côte avy eo amin'le resaka amin'le swing states dia tamin'ndraiky le swing states zany 4/6 nitarika i Trump
Ary nantenako zao rehefa nieritreritra hoe lasan'ny Trump io. Miazakazaka nefa le izy ary ohatra fotsiny zao hoe lasan'nga Biden zany Wisconsin zao, zay raha tsy diso aho misy 90 ny seza azo amin'izany, ce qui n'est pas négligeable. Nevada eo amin'ny 0,5% na 6%, 0, mihitsy ny différence amin'izy roa raha. Ary ohatran'izay ihany koa amin'ny Michigan hoe eo amin'ny 0,6 eo koa ny écart zany zay ankeo moa zany i Trump mène fa ny après-midi zao nanomboka tamin'ny 4 teo dia i Biden tarika amin'izay le hoe 0,6% zay. Ny tiako hazavaina amintsika dia zao, maninona moa zao tontolo zao, misy miteny manko hoe inona ny diran'ny parasy amin'ny pétrole zany, hoe inona ny diran'ny malagasy amin'io. Dia ireny le olona manasoaso ireny mihitsy no tsara tenenina hoe tena tsy azonao an-tsaina ve fa hatramin'ny nahatongavan'ny Trump teo amin'ny fitondrana dia ohatran'ny tsy dia nirarahin'ny Amerikanina zany ny malagasy. Ohatran'ny tsy azonao an-tsaina ve fa na amin'ny resaka an'izany atao hoe démocratie amin'izao fotoana izao ary hoe tokony hametraka démocratie ny malagasy, ohatran'ny tsy dia miresaka an'izany intsony ny Amerikanina, zany hoe lasa États-Unis plutôt économique, finance, fa tsy États-Unis politika na États-Unis social tamin'ny période-nga Trump. Ka io mahatonga hoe miandrandra idoly ny rehetrarehetra, ary efa fantatro zandry hoe Wisconsin lasan'ny Biden, ary zay indrindra mahatonga an'izy hoe hoenjana le raharaha satria ho sahirana nga Trump amin'izao, satria raha vao lasan'ny nga Biden fotsiny i Nevada amin'io le lasan'ny Wisconsin io dia manana chance be dia be ho lany nga Biden. Nefa na izany na tsy izany, Michigan zao mbola misy à peu près any amin'ny 14% ny mivady isaina. Nevada moa zany ny état de Nevada nanapa-kevitra hoe aleo rahampitso indray vao mamoaka chiffre, ary misy kaonty ampidrantena na averina tao mihitsy ny amin'ny Wisconsin teneninao io, ka eo zany le mauvais perdant nga Trump. Mieritreritra izy fa hampiakatra ny raharaha any amin'ny Cour suprême, satria apparemment izy mieritreritra zany hoe nisy vol, tsy fantatro moa hoe à quel niveau fa na dia mieritreritra ihany aho hoe possible zany, dia mieritreritra ny hampiakatra ohatran'izay ny raha namana zany. Ka ho antsika ety ivelany zany hoe inona ny tena mahatonga an'izy hoe s'intéresser amin'io zavatra io ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny anglisy, ny allemand, ny européanina, ny australianina, ny japonais, ny karana, ny Inde sy ny karazana. Tamin'ny andriamatoa Trump dia tsisy resaka. Ça a été une diplomatie par la dissuasion. Le seul qui a su et qui a pu tenir tête à Donald Trump, c'était Kim Jong-un. Ary lasa navita hoe nifanaraka mihitsy ary izy ny rahalahy
ary ka nahatonga nanisy ny fampionana amin'ny Corée du Nord sy ny Corée du Sud. Misy dingana lehibe zany vita amin'izany. Fa c'était plutôt un État, une gouvernance, une diplomatie de dissuasion et pour ne pas dire de dictature. Tsy minégocier Trump fa tonga dia miimposer. Ary izy arrogant be le bandy ary tsy menatry ny maneva teva izy. Ary mety mieritreritra hoe zay ngamba no nanadranona mety le organisme de communication amin'ny resaka lobbying russe. Mety misy fifanarahana any ambony be any satria tsy mivoaka intsony. À 10 jours ny élection, ny scrutin, ny scandale momba ninga Joe Biden na dia hoe mihazakazaka ary le izy à 2 semaines. Zaho moa efa niteny an'iny ihany moa hoe misy zavatra anankiray ho ahiko amin'io zavatra io hoe raha ny projectionko, ny analyse ny information eo am-pelatanako na ny matériel technique izay amin'ny alalan'ny information sy ny fahaizana micapter ny information zany sy manao ny analysiny dia zaho miteny hoe lany inga Trump. Tsy midika izany ary mbola naverika ny hoe manohana inga Trump, fa raha lany Biden dia mba atsovy fa hiarahanao fety aminareo. Satria dikan'izay dia zao, arak'ilay teneniko hoe misy zavatra maromaro hafahafa mipoitra tao anatin'ny gouvernance nga pendant ny période nitondrany nga izy teo nga Trump. Ary tapitra sahirana daholo ny mpandinika amin'ny géostratégie na ny géopolitique sy ny karazany. Ny politologue moa dia fanina mihitsy hoe aiza raha nandraisana an'ilay bandy ity. Eo zany no sahirana ny olona mianalize an'izy satria misy an'ilay zavatra maromaro miseho. Dia apparemment satria tena le izy zany raha atao hoe le président actuel le plus haï amin'ny eran'izao tontolo izao dia i Trump. Ny ankabeaza amin'ny eran'izao tontolo izao dia maniry mihitsy nga Biden no lany. Ny any États-Unis nefa tsy voatery hoe anaraka zareo zany ny toe-tsaina amerikanina dia manana an'ity le attitude dominateur izy. Ary izy koa moa vaventy sy lava raha teo ny attitude an'ny amerikanina koa dia mametraka ny azy izy fa sahirana izy zany raha ohatra hoe mandrainy anao na hoe miadopteny anao fa ny azy no apetrany hatrany hatrany. Izay zany le izy. Ka atao amin'inga Trump izay tena hoe objectif économique, objectif financier dia tsy napagaga ohatra raha nofoanan'inga Trump le lalàna momba ny fahasalamana nataon'inga Obama. Iny moa niteraka problema be mihitsy tany États-Unis ary io no anisan'ny nahatonga an'ilay vague bleue satria le vague bleue moa zany raha ataonko aty tsy dia tena tanteraka loatra e. Satria tena à un moment donné tena miteny anareo fa
Ça allait être pour Trump qui gagne, qui va gagner, qui allait gagner zany. Tena naizara tena hoe zao hoe tsy mivadika intsony io nanao publication zany fa niakatra ireto le voty à distance dia miakatra nivatonga izy moa izy teo Biden. Zany hoe raha ohatra nitarika kely tany Michigan zao ohatra i Trump dia amin'izao tsika miteny zao swing state zany a, amin'izao tsika miteny zao dia inga Biden no mitarika ary atahorana dia atahorana ny fandriampahalemana any États-Unis amintsika miteny zao satria feno an'ireto le mpanao fihetsiketsehana manohana ny izy teo Biden ny capital izay tena nanohana anazy ary ny tena lehibe indrindra amin'izany satria mivoaka ny olona zany a. Zay manko mba samy hafa antsika malagasy ny olona zay. Raha ohatra zao tsika mivoaka daholo tena hoe za manko nanome an'izay hevitra hoe mivoa daholo dia manaova pression dia tonga dia eo amin'ny devan'ny HCC no mijoro sy manao pression malagasy fa mivadika io fifidianana io. Satria nazava be mihitsy ary tena nazava taka ny karatranay vo fa raha valy manana ny lany. Tsisy adevitra zany satria tadidin'ny malagasy ny fijaliana tamin'ny transition fanagadana ary efa nisy génération nielehibe izay tsy niaina tao anatin'ny epokan'ny Ravalomanana fa naheno fotsiny hoe Ravalomanana no nampatonga ny économie nandroso be sy ny karazany fa tsy naheno ny dictature-ny Ravalomanana ihany koa. Fa akaiky loatra ny Andry Rajoelina, akaiky loatra ny Andry Rajoelina dia tadidin'ny tanora 14 taona na 13 taona dia nifidy izy tamin'ny 2018, tamin'ny 2019, 18-19. Ny tiako lazaina dia azafady kely aloha inona fanafody azy fetoko. Maintsy mihinana an'ity ianao fa anareo ihany ilay rerahana. Eny e, avadikitsika mihitsy ilay resaka manjary iny izy teo ka avadiko ilay izy hoe feno vahoaka zany amin'ny devant ny fefin'ny Maison Blanche iny amintsika miteny zao ary efa nanomboka tamin'ny alina dia mimaro ny olona. Ao moa no mieritreritra ny hoe tsy anaiky mihitsy raha sanatria tsy Biden ny lany dia tsy amin'ny ilany koa ny côté ny mpanohana ny Trump. Izy manko raha efa tena atao zany le cartographie an'ilay izy dia ankoatran'ny Floride na ohatran'izany zany a dia taty amin'ny sisiny zany hoe aty amin'ny côte zany dia ny bleu no lasan'ny Biden no maromaro mifidy
Par contre, raha natao hoe tena au cœur des États-Unis, en dehors ny Géorgie sy Géorgie manko ohatran'ny ho lasan'ny Trump. Géorgie dia Florida zany dia lasan'ny Trump. Misy manontany ahako nareo hoe fa ahoana rangaty mahatonga an'le Florida no mifidy an'le républicain nefa le républicain rasiste. Satria ny majorité amin'ny maromaro ny immigré mipetraka ao amin'ny etahan'ny Florida zany amin'iny inona izy teo Miami, Tampa, Sarasota, Key Biscayne sy ny Orlando sy ny karazan'iny dia c'est vrai marina ny olona hoe avy any Cuba, Venezuela, Paraguay, Colombie. Ny tsy fantatritsika dia zao. Mieritreritra foana tsika hoe ny Florida zany dia ho lasan'ny demokraty zato isan-jato, non? Tena diso zany. Raha niala tany Colombie ireo olona ireo, niala tany Cuba dia nitsoaka firenena sosialista. Niala tany Venezuela ohatra ohatran'izany, Bolivie. Niala tamina firenena sosialista izy. Ka rehefa mampety ny businessny, zany hoe atao aty satria il faut reconnaître que ny démocrate dia beaucoup plus social fa ny républicain na dia conservateur ary izy beaucoup plus business sy finance izy, économique zany. Ka misy olona zao nanao témoignage frantsay zay efa nationalité américaine dia tena niteny mihitsy izy mipetraka amin'ny Florida hoe non izy tena mety aminay comment il s'appelle Trump satria misy mesure fotsiny zao niraisiny izy lalàna navokany dia en un an zay navita nanao économie ana $700,000 dia tonga dia afaka ni-investir. Trump ihany koa no nampidina record historique ny taux an'ny tsy fananana asa tany États-Unis tamin'izay mpitondra rehetra mitambatra tao Amerika tany États-Unis zany. Dikan'izany raha ny analyse-tsika ety ivelany zany nieritseritsika hoe tena satria tsika koa arak'ilay tenin'ilay ramatoa zay hoe fafazana information tsy ampy dia lasa mitsoraka be ary tao mihitsy maromaro no niteny hoe reo zao mbola misy swing states anankidimy no tsy mbola tafiditra 248 sa 246 Joe Biden teo. Raha izaho manokana aloha ny anontaniana tena hitako le zavatra le artifisy apetrakinga Trump fa hitako hoe tsisy anaraka izy raha sanatria ny heritreritra ny anakorotana satria nanao menasy any manko le drala alina zany na taloha koa izany hoe tsy voatery mireconnaître an'io izy. Hitako ihany koa nefa hoe ho sarotra ho an'le Cour suprême raha ohatra misy le fitoriana ny hamadika an'le fifidianana amin'le état sasany akitsy rano. Sarotra zany zay zavatra zay ka mandeha makany io any amin'ny victoire nga Biden. Ny grand perdant zany ao anatin'io zavatra io dia voalohany indrindra aloha nga Trump sy ny mpanohana azy ary
aorinan'izay dia ny lobbying internationaux izay nanohana sy nieritreritra amerina any Trump. Na izany na izany nefany efa misy anarana tokony efa ho raisitsika sy ho tadidiantsika fa anisan'ny mety ho tsy fantatra izay fandehan'ny ho avy na ny androany na ny rapitso. Inga Joe Biden moa zany dia efa niteny hoe mandara ihany no ataony. Ary misy mieritreritra raha hoe mety tsy mahavita mandaha akory ilay dala. Mety ilay vehivavy vice-présidente no miakatra ho filoham-pirenena. Mandimby azy zany. Ka izao ilay izy. Tadio ty anaran'ity hoe John James, candidat sénateur républicain izay raha tsy diso mainty hoditra lany tany Michigan angambany izay raha tsy diso. Ka ny tiako tenenina hoe nga John James zany mafy ny adversaire-ny teo fa lany izy, misy dikan'izay. Misy lalana, ny olona manko efa tsy miteny hoe fatapatatra fa misy fomba filansen'ny Amerikanina ny olona ho tiany handimby any zatry na handimby any zaroa. Ka anisan'ny conséquence anankiray potika zany amin'izao, izay no mahatonga anahy miteny hoe tsara raha inga Biden no tonga eo, satria mety hanomboka hazava ny momba n'ity raharaha coronavirus ity. Ray izay. Hanomboka hazava, fa izao kosa aloha no tonga dia teneniko anareo, tonga dia teneniko amintsika menakavy mba tsy hisiany hoe Biden na hoe Biden tapika eo avy eo. Raha Biden dia pour ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy, ny lahy samy lahy sy ny vavy. Ahoana mety ho fetraka an'izay any États-Unis dia taka ny tenin'ngia Mugabe tamin'ny Obama hoe okey ary tokony apetraka aty aminay zany ekena ny homosexualité fa avilo rangahy zany miara-matory amiko izy. Ka raha manaiky an'izay rangahy dia ekenay. Tapina ny domin'ny Amerikanina, inga Obama zahatra fantatrareo fa hetero fa tsy homo, tsisy n'inona azo ny tenenina, dia nilavin'ngia Robert Mugabe hatramin'ny farany ilay lalàna. Ireto demokrata reto nefany mirona amin'izay. Ary tokony ho fantatrareo fa za tsy miteny hoe tsy mivavaka ny demokrata, fa ny tena manjoy sy matena hoe pratiquant. Eo manko les contradictions à l'américaine, manjoy sy manatona an'izany atao hoe fiangonana direto républicaine ireto. Aeotsika zany asa hoe anahoana ny fifandraisana amin'inga Joe Biden raha ho an'ny Madagasikara manokana. Mety tsy dia hisy hoe inona loatra satria raha ny amin'inga Rajel aloha dia déjà miteny frantsay izy rehefa sahirana. Ny azo teny anglisy amin'ny zavatra izay tenenina amin'ny message mety hitranga amin'ny fifandraisana amin'izany mbola zavatra fa ny zavatra mety hitranga, possible mety hitranga dia manomboka miditra sy resaka momba amin'ny politika ny Madagasikara amin'izay, ny Amerikanina, satria ny gouvernance amin'ny demokraty
dia zany izy io demokraty zany tsy mety aminy mihitsy zany hoe totoaninao liberté d'expression, liberté de manifester, ary koa ny ty le ankiray liberté de manifester, liberté de presse koa. Tsy mety aminy koa ny magogo hoe misy corruption gauche, misy corruption à droite. Izy zany tsy takan'Inga Trump hoe problémanareo any dia problémanareo, ny nahy tsy hitako ty. Fa beaucoup plus social ny démocrate dia mametraka zavatra hoe ohatra hoe lutte tiako tenena resaka droit de l'homme sarotiny amin'io ny démocrate. Mety hampandrosony tolona malagasy atao an'i Madagasikara ve zany? Je pense qu'il suffit de démontrer dans quelles conditions on vit. Dia fantatry ny Amerikanina ny tokony ataony raha ohatra ka tsy voatotoana koa amin'ny zavatra izay mety apetraka amin'ny manaraka na no avy ny intérêtny. Tsika manko tsy tokony hanofy hoe satria tsika mijaly dia mitaraina amin'ny Amerikanina dia hanavitra antsika izy. Non, tsy ohatran'izany io. Inona no mety intérêtny eo anatin'ilay fijaliana ao, ary inona no mety zavatra azonao atolotra azy raha manampy anao izy misy aterikalao io. Fa tsy hoe tonga ianao dia eritseritra ianao hoe hanampy any Amerikanina satria ny zareo Biden plutôt gouvernance politique, sociopolitique kokoa. C'est vrai, mais c'est pas tout. Tsy condition suffisante zany. Donc mety ho facile ny accès amin'Inga Biden, izay mety tsy compliqué kokoa par rapport à Inga Trump. Satria ny Inga Trump rehefa tsy m'intéressé anazy ianao dia tsy mandray anao izy. Ary tena tsy raisiny fotsiny izao ianao. Le izy zany ka ny Inga Biden koa dia rehefa tsy mirespecte ny droit de l'homme ianao, ny amin'ny démocrate zany tiako tenenina fa tsy hoe Biden, droit de l'homme sy ny liberté d'expression sy ny karazany dia sceptique hoe handray anao ny filoha Amerikanina raha Inga Biden no tonga eo. Dikan'izany zany tsika zany inona ny tokony mesure raisitsika manomboka izao. Rapida be tsika zany amin'ny communication izay tokony hifandraisana amin'ny gouvernement Amerikanina vaovao. Raha te hametraka zavatra aingana sy tsara ary mipetraka amin'ny plasiny hoe tena mety sy indrindra ny zavatra atao any Madagasikara na any amin'ny Océan Indiana. Maro ny tombontsoa azo hifanarahana amin'ny Amerikanina. Maro. Ary mora hifanarahana kokoa ny démocrate noho ny républicaine. Satria ny républicaine efa zatra ao anatin'ilay fandarahana ka fantany tsara mihitsy hoe izy manana flair be. Fantany tsara mihitsy hoe tsy mengy zany dia efa tsy mengy. La preuve ohatran'ny toa tsy dia nahena hoe efa niraisin'ny Trump Andry Rajoelina. Tany toa mbola tsy nahena an'izany sa mety ho diso aho. Ka izay ny ambangovangony izy ny zavatra mitranga ho aho. Tena izao tontolo izao mihitsy no maniry
Ny anglisy moa mety tsara velatria fotsiny hoe nizaniza lany eo dia mahafoana ny relation ny Grande-Bretagne sy ny Amerikanina. Ny malagasy dia mody mamono sofina fotsiny, ohatran'ny hoe tsy concerné mihitsy ilay filoham-pirenena malagasy, dia miandry fotsiny izany hoe iza ny lany eo, dia avy eo vao mahita azy. Ny frantsay moa dia mangina, tsy miditra fery izy satria mafanafana ihany koa ny relation ny fifandraisan'ny Trump sy Emmanuel Macron tsy dia tena mipasy loatra ny courant. Efa tamin'ny Obama, tamin'ny Hollande ohatran'ny mba mipasipasy kely ihany, ary nisy passage kely ihany koa tamin'ny Obama tao anatina campagne sy zavatra nitranga. Bref, amin'ny resaka immigration indray sy ny karazany, vao mainka mihamafy par contre ny mifindra monina sy makany États-Unis. Satria ny démocrate indray amin'io, autant que les républicains, enjana be. Ka dia manaraka tsika, voalazako izy izay, maro nareo no naniry hoe nga Trump no filoha, non, i Biden, dia io izy efa akaiky ka mety ho tanteraka ny fanirianareo, dia hitantsika eo ny toany fa izay nazavaiko izay aloha ny ambangovangony. Tena hoe tena survol rapide zay, ary mbola ilaza zavatra betsaka maromaro hoe fa ahoana no nahatonga an'ity, ahoana no nahatonga an'ity, dia fanendrana aloha dia anao veloma ary anao veloma mandram-peona, samy tahin'Andriamanitra, isika mianakavy, ka dia ndao ary fa veloma tokoa ianakatitsika. I want Johnny la manghina, con la stilla, cadere fanano. E faravo mi si vuole, perde un samba, me to meet in the swag, to wait and fire la, tieni un su jacket, mamma mia, piacere tena it's took me a night to fight that, yes, and I know, and I'm so come tena ispa, my baby, calita not alone, passa everybody, I'm posta, that's not out, if I don't know, simple, as I'm so come tena ispa, as a fin, and my idea, no, para nobody, I'm posta, that's not out, if I don't know, simple, if I don't know, simple, if I don't know, simple, if I don't know, si vai tundra la casa kamba kosingi polisalai kaza nune chustani kamba reni saina milala abelau pani pusange silana katani to mini saina baba